faly miaravantsika indray itony klasy toko avy eto amin'ny fandarana solanga amin'izao zoma alina izao araka ny efa nampandrenesina tamintsika dia Andriamatoa Paolo Raolonarivo no vahintsika. Miarabanao président. Faly miaraba namana Joary dia faly miaraba ny technicien ary indrindra ny vahoaka malagasy izay manaraka tsy tapaka ny fandarana solanga ty. Ia. Ianao filohan'ny syndicat ny administrateur civil hatramin'izao zay mbola filohany ihany ianao. Mbola filoha hatramin'izao. Fa tsy eo amin'ny PNGRC tsony. Satria nilatsaka fidiana solombavam-bahoaka dia tsy maintsy metra-pialana araka ny voalazany lalam-pifidianana sy ny lalam-panorenana. Ary mbola miry dia tsy afaka miverina tsony moa na dia rehefa tsy lany. Ka io arakaraka ny mpanendry io dia tsika moa zany technicien dia raha tsisy manendry dia manao ny asa fampianarana satria mieritreritra nanao mpampianatra mikaroka koa zany mifany amin'ny mois de janvier 2025 agny no voaprésenter ny thèse de doctorat zany dia sady fa mampianatra amizao no inona fampianarana ataony betsaka satria ataony zalahy sangisangy mantsy hoe fram amin'ny université satria mitazona matière marobe ao ny finance publique dia ao ny contrôle de légalité dia ao ny droit administratif dia ao ny introduction générale à l'étude de droit dia manampy marobe n'le mpianatra zany dia zay nanaovana zalahy fram zatra olona ray mitazona matière marobe. Ny eo amin'ny BNGRC aloha tiako ny fanjakana foibe ny manendry ny directeur ao fa tsy hoe ny DG akory manendry io zany nomination aux emplois io dia tsy maintsy avy any amin'ny ministère manao proposition dia ankatoavina amin'ny filakevitry ny ministre dia zay vao voatendra ny olona ankiray na zany na tsy zany namana Joary efa nisy dia tanàna napetratsika ao marobe ny zavatra soratana marobe ny zavatra nataotao zany ary na raha inasa le izy dia tsisy hanadino an'izany na ny vahoaka na ny mpiara-miasa ao sy ny sisa tsy mieritreritra mbola hiverina karaha veriny mpanendry dia miverina fa za ndray tsy angatako hoe vereny fa rehefa manana eritreritra hoe mba isan'ny pionnier nanova zavatra tao BNGRC ty olona anankiray ty ary mbola tsisy nitaraina tamin'ny asa nataotsika dia anjaran'le mpanendry mieritreritra an'izay raha ataony any amin'ny toerakafa moa tsika zany mbola be tandroka zany tsy mifidy tsy atao sady zay mahasam-panjakana ny asa-panjakana fa tsara ihany ianao miteny an'izay fa marobe ny olona mitovoka amiko namana Joary dia mandray vola fotsiny zay fa tsy miasa misy ny ao amin'ny inspecteur de domaine misy az officier supérieur mifloty nefa zany mifloty zany tsy tokony mifanohitra amin'ny définition na fonctionnaire. Un fonctionnaire est une personne qui occupe systématiquement une fonction fa ny eto Madagasikara anjato maro reo mpiasa-panjakana ambony tsy miasa tsisy toerana tsisy ninina dia lasa mandeha dia nefa ny karama ny volam-bahoaka raisina ihany zay moa tsy voasazy raha olona voasazy moa zany dia voaroaka dia io moa zany misy problème amin'ny fonction publique ao karohina le fantôme dia misy koa ny olona sasany fantomisena le tompon'andraikitra misy mahafantôme azy tsy manome asa azy tsy manome poste azy dia lasa fantôme ho azy satria masy le olona niasa tamina régime teo aloha dia lokoana hoe io mangamanga io dia menamena io dia mavomavo dia zay ny manimba eto nefa le mpiasa-panjakana zany tsy tokony afangaro am'zany fa misy kosa reo mouton noir namana Joary tena hoe manao loko mantokony tenany iny moa zany safidy dia misy anaty lalàna koa raha fa anao politika dia sady ataony démission aloha anao miala tao dia manao mise en disponibilité dia afaka manao an'le politika anao misy sasany tsy anao an'izay fa tonga dia mandokony tenany izy sisa mila jerena akaiky daholo zany zavatra zany satria ny administration no fanohitra mampandroso ny firenena resaka administration ihany atsika zao misy problème resatsika zay fa iverina kely tsy nieritreritra nirotsaka be ny tanàna tsony Paolo tamin'ity efa vita ny hira fa tsisy tsony le enti-manana satria aizary koa nanana 20 millions d'ariary intsony efa lany namidy daholo zay azy namidy nanaovana an'le solombavam-bahoaka fa tsy lany moa zany na dia tsy lany dia fa nasehony vahoaka hoe saika zao ny nataoko raha za teo dia fa fantatry ny olona zay fa io moa zany mbola betsaka ny fifidianana ho avy iverina amin'le resaka teo mihitsy ianao administrateur civil za Paolo Raolonarivo mahita fa sakana amin'ny fampandrosoana mihitsy ny asanareo ho azavaiko zay rehefa aveo fa alefasa aloha marina ve zay aloha sady iso mety misy mahamarina azy
dia misy mahadiso azy raha savainareo ny anatin'ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay na manajoary dia mba tianay saly amin'ny Japon, États-Unis d'Amérique, France ny firenena amin'ny alalan'ny traikefa zay ananana fa tsy zay moa ny zava-misy fa no ny paramètre marobe dia misy mpiasam-panjakana lasa mitavozavoza matahotra kiana dia matahotra ho hitan'olona hoe everiny hoe pro-régime izy raha miasa anatin'le régime zay mantsy le zavatra diso ny mpanao politika no miditra ao anatin'ny administration publique fa tsy ny fonctionnaire no mitsofoka any amin'ny antoko politika samy hafa io mandalo ny azy manda 5 ans dia rehefa lany azy dia manao fifidianana atsika dia zay tonga eo indray izy no mpitondra ara-politika izy mametraka le politique générale de l'état le politique nationale de développement mametraka ny politique de mise en œuvre dia ny rehetra manatanteraka amin'ny alalan'inona ka ny anatanterahana azy amin'ny alalan'ny administration publique isan'izany nareo administrateur dia zay tsy mahasakany anay fa zahay zany fanohitra fa misy kosa ny mouton noir misy namanay tsy mahafantatra ny tokony ataony misy namanay mbola manaiky baiko diso misy namanay tena tsy hiasa tsotra zao izy dia misy namanay mbola manavesatra vahoaka misy ve Paolo hoe manahirana mantsy ohatrany mety aminareo foana ve zany zay politika apetraka zay mpitondra politika amin'ny fandimby eo oui na dia tsy mitovy hevitra aminao mety ka zay nitaterahana mpiasa-panjakana ny mpiasa-panjakana izy moa ny fanjakana ny vahoaka sy ny institution ny fanjakana fa tsy olona ka zay apetrany sisy politique générale ratsy teto na manajoary fa ny fanatanterahana azy no manahirana dia le tsy fisian'ny antsoina hoe continuité de l'état satria mahamenatra ny mpitondra vaovao no manohy ny asa zay nataon'ny mpitondra teo aloha dia tsika zany éternel commencement ny fitenenan'ny vazaha azy manomboka foana nefa ny olona mitovy zay ny mampandroso ny firenena rehetra ran'izao tontolo zao zay firenena mandroso misy ny antsoina hoe continuité fa ny atsika zany misy ireo mpanolotsaina amin'ny teny aza manohy an'io fa rano nanao azy dia enao ny hampalaza azy nefa zay ny fanjakana zavatra mitohy zavatra dinamika ange ny état fa tsy statique dia toizako le fanontaniako teo misy politique ianao miteny hoe tsy nisy politique de l'état ratsy zany fa mety misy mifanohitra amin'ny zavatra nianaranareo ve tsy dia misy aloha hatreto tsy misy akoatran'le mpiasa-panjakana ampiasaina hanimba ny namany akoatrany hoe mpiasa-panjakana irahina hanao zavatra tsy manjary fa ianao zao régime firy ny fandimbiasanao efa maromaro zay nanomboka tamin'ny régime président Ravalomanina zay ny teo depuis 2005 zany hatram'izao dia mahita ianao fa tena tsy mitohy mihitsy zany le misy zavatra tsy mitohy fa misy mitohy dia misy zavatra ratsy ny kian'le mbo vao tonga dia ataony ihany dia ohatra soko io resaka tsy nanaovana politique publique mahakasika n'ity énergie ty raha nanao nge ny tany aloha tany dia nitohizana dia sisy délestage tandroany satria terme délestage io nanomboka tamin'ny 2003 napalaza azy sika zao 2024 fa raha ny fampitohizana le politique énergétique dia tsy zao ny hafarany fa samy manao zay ataony ry zalahy dia misy koa moa zany zay ny tena loza misy ny faux technicien hoe zavatra manaiky tendrena amin'ny poste tsy vita dia misy ny responsable na manajoary irresponsable dia misy ny amateur fa ny amateur raha mahazo toerana tompoko tsy le boaty asany nijereny fa ny tenany hijanonany hoe labe raha voazona amateur ny toerana anankiray dia tsy latsaka ny 10 taona izy io satria élimineny le olona tokony handimby azy tsika zany tsy manana esprit de relève tsika io na amin'ny administration na amin'ny resaka politique tsy tiatsika zany relève zany hoe ny aovy ambany hahazo promotion dia misondratra zay koa nisan'ny mahalo ny asa-panjakana eto Madagasikara satria tsisy promotion isan'izany ve nareo administrateur zao le chef district zany midongo toerana arakaraka raha tokony hoizy zany tokony 10 taona farany maximum na manajoary vojanahary mipetrahana amin'ny toerana anankiray fa ianao tsy hipetraka éternellement nefa misy olona 10 taona chef district ny toerana anankiray zany vatra zany aiza zany le gestion na carrière satria fa misy zandrinao ange zany tokony chef de district ianao zany matoa 15 ans teo efa tokony directeur au niveau central ianao na directeur quelque part fa eo zany mitazona an'io dia eo mandramaty dia tsisy ny antsoina hoe innovation
tsisy fivoarana tsisy fanovana tsisy ninninona de eo samy eo sady mety amin'ny administrateur civil ono reny chef district reny no hijanony ela any am'le toerana anendrena azy any am'le district satria any izy kely ny fandaniam-bolany fa afaka mitady vola arakaraka fa io zany miankina amin'ny conscience professionnelle angeny zavatra rehetra za ohatsy tsy miaro corps ary misy corps zao manomboka am'izao misy ministère anankiray te hanadio ny satria ao ny tenenina fa be kolokolo araka ny teneniny bianco ny tenenindreo communauté internationale de misy fitsarana de misy ministre mba mijoro manasazy ireo mouton noir de lasa le ministre ndray no ifiterana zany hoe mpanenjika mpitsara sy mpitsara rehetra ny ratsy fa mba miheno vahoaka kosa tsika mpanao gazety na manjany ny fitarainan'olona am'le fotsy mivadika mainty sy ny sisa de mampitarika syndical de namonjy le ministre ny tenanay hoe mitaraina reo grand corps satria ny tenako mbola mitarika ny fédération des grands corps eto Madagascar ihany koa ankoatran'le fitariana ny synady de mba nanantona tany de fa inona le izy de tena zavatra efatra tena farany fa grave be io izy no avoakan'zalahy n'olona nanao meurtre namon'olona de ny sasany nanao inona izy kidnapping de sasany ray nanao viol de tena fatratra nefa président miezaka am'le resaka viol hanasazina mafy zay manao de avositra anjareo izay nka izy nanty nanaovany suspendiavana ny efatra reo tratrambody eo ambemo zany heloko be vava zany de zany tsy ekena fa iza ihany ho izy no sazina fa zaho izy tsy manenjika an'izaniza raha manao ny asany araky ny tokony ho izy de zay zany itodiako amin'ny mpiasam-panjakana rehetra ajanony le corporatisme ny anay amin'ny raha hitanareo no atsapony synady zany mafy ny teny ataoko za sy miaro mpangalatra za sy miaro olona manao adalana sy zay ny fidianana eto fa hanandratra ny corpsika mba hahitan'olona hoe te hanao zavatra angesika fa misy fotoana koa zay tsy afa manoatra satria tsy zay ihany manao ny soniangena manavajaravona zany mafy ane le critique amin'ny Facebook satria mandeha Facebook ty zavatra ty hoe te deux zahay zay kosa tsy te deux fa tsy zahay ny tompona ndraikitra fa misy zavatra azonao atao de misy zavatra tsy azonao atao mena ambany mena de misy miteny mosasy mambany inona tsy manao grève de misy syndicat tompoko ny corps de tsy natao hanohitra fanjakana fa natao hanitsy ny zavatra tsy mety izahay zany tsy contre le pouvoir mais on est contre pouvoir balise zay zany tsy azo ny vahoaka moa zany satria ny vahoaka koa maharary am'le fiainany miakatra ny vidiny ny zavatra ilaina andavanandro io moa ny jiro sy ny rano tapaka tsy azo fiaina toy ny tafika andrefa tanàna de misy sosikevitra maha grand coronay na rosinay sy ny sisa ary eto de manizingizina zavatra kely ihany ary manana technicien makasika an'izany tsika de ny énergie nucléaire mila mandeha malakilaky eo tsika fa nieran'izao tontolo zao ngeka fa nucléaire daholo mampandeha ny électricité fa inatsika ihany mbola mifandoboka amin'ny gazoaly eo tsy ny fialololo ina de aleo mba ampiasaina ry zalahy Okatso fa misy institut national de l'énergie nucléaire ao Okatso de manina raha ampiasaina reo professeur chercheur atsika sinsisa fa any lalana malaky de ny énergie renouvelable zao vao hitany mivoaka malagasy satria tsika tsy ampianarina histoire de Madagascar fa ampianarina deuxième guerre mondiale sy ny histoire française sy ny américaine aio mika io kany anaovana ny plaque solaire de ao misy mika tompoko abetroka ao benato le tena topy de maninona io izy brute no atakalo amin'ny sinoa agny hoe tiranga ataovinareo any de avereno aminay izy vita nisy fotoana président Rajoel le hoe anangana usine mpanao solaire eto amin'ny tanàna mihitsy atao betroka ao ny mika tena farany topy zavatra salamy zany fa misy tsy mety jerena ny foezaka mahakasika an'le jiramana mana joary satria ny olona mikaiky am'izao de aizany Fonds national souverain tena batao mihitsy ho hitany vahoaka hoe aveleo ranga vidananay soloka ho ny jiramaty aloha matrapa adodao agny fa tsy hiandry inona de misy koa ny ao amin'ny carte d'idio amin'ny banque mondiale le fonds de contingence satria risque sy catastrophe ingeny io jiro tapaka io sy ny rano tsy misy de mba mangataka amin'ny banque mondiale amin'ny alalan'ny BNGRC satria BNGRC migérer le fonds de contingence avoao le izy le carte d'idio
ampiasanay amity fatapahanjiro raha tokony izy zany parent izy io tokony 50 millions de dollars fa mampandeha ny jiramanga zany raha mba nany tsasatsasany nany tsy miasa mitsy zany izy sarotra be ny déblocage sarotra be ny conditionnalité zany mba vesatra be avy aiza avy any amin'ny banque mondiale sa avy eto amintsika amin'ny banque mondiale ao le vola fa tokony omena ny BNGRC zay nge nanovana ny BNGRC natao établissement public national EPN mba hanaramaso ny gestion le fonds de contingence fa hatram'izao izy sarotra be le déblocage satria misy conditionnalité zao misy isa zao any 100 000 personnes ny sinistré zay vao mivoaka efa plus de 100 000 ny tapaka jiro sy manandrano eto de avoao le izy zany sisy mahasamy teny nge fa mahatecnicien anay tenenanay izy misy an'izany any ry vahoaka malagasy zay ny mba miketrika koa ny lohabenay reto mba mijery zay asony firenena fa misy fotoana henoana de misy fotoana tsy henoana ok miverina kely amin'ny administrateur civil ako nareo chef district solo tena mpanjakana manerana ny Madagasikara de niteneniko leo ihany hoe matetika ao nareo sakana satria misy zavatra mpanarahanareo foana lalàna hoe anona de ohatran'ny voasakatsakana ny olona ny amin'ny district any nono ny ataony chef district ny raha mahay coordination na manay ny collègue nay miasa any tena mandeha ny développement inona ka ny asanay zay nge ny président ny OMC organisme iresaky sécurité io ngeka izahay ny responsable amin'io fa tsy le mpitandro filaminana reny fa reny zany manao conception anao de tia ny stratégie na sécurité de iarahana manao amle le mpitandro filaminana zay ny tokony ho izy raha izay taloha izy io nisy ny antsona hoe unicité de commandement olona ray no manao ny coordination tsy lehibe izy fa manao coordination de mandefa les stratégies de développement anatina tanàna anankiray anatina district na anatina région sy ny sisy ny sisy fa am'izao fotoana zao samy manana ny ministère ny daholo na ny fitandrovana filaminana na ny ao gendarmerie sy ny sisa de tsy mandray zay nefa ny tokony ho izy ny solotena mpanjakana no misolo tena ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny ministre rehetra anatin'ny gouvernement zay ny antsoina hoe représentation de l'état de io zany loi de 2014/021 io miteny an'izany sady amin'ny lalam-pandrenana koa miteny hoe ny solotena mpanjakana no misolotena ny mpanjakana de raha tokony ho izy misy ny remonté des informations amin'ny service technique déconcentré rehetra mandeha amina chef district na amin'ny préfet de ny préfet ny manao tatitra ty amin'ny ministère de l'intérieur miakatra any amin'ny primature any amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement fa tsy zay ny zava-misy fa samy mandeha samy mitady inona koa ny asan'ireo solotena mpanjakana reo conseiller ny conseiller ny élu izahay zany tamin'izahay mbola nanao chef district de izahay mihitsy no midresser le budget communal mampianatra ny maire hoe zao ny fanaovana an'ity dépense égale recette zao ny principe budgétaire sy ny sisa de zay idiran'le développement moteur de développement ny solotena mpanjakana fa misy sasany tsy manao n'le asany fa matahotra satria misy maire sasany manao adalàna sy ny sisa de anatina antoko politika matanjaka ka ianao raha vao mikitika azy na mananatra azy de izy mitelefone ambony ateo hoe miady amintsika ny antokotsika ny chef district de sorona cliquena sala am'izao de misy koa moa zany ny élu sasany député sy ny sénateur de zay ny ataony lahasa de tsy tiana io de afindra de zany daholo anisany mampikatso blocage machine administrative de fanotaniny ty Paolo lalina ihany fa aza atao lavabe nyvaliteninao raha ekenao na tsy ekenao ny décentralisation fitsinjaram-pahefana ohatrany tsy de tena pour an'izay ny administrateur civil diso zay namina izahay ny tena pour an'izany satria tsy afaka manao ninonina ny fanjakana anankiray raha tsy misy ny structure déconcentrée. À chaque structure décentralisée, il faut une structure déconcentrée. Inona ka ny antony io hanao balise misy teny adazona vazaha miteny hoe la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler les actes. Sy vitany hoe hanao contrôler an'zareo nge zay fa hiarazo tsy ho gadra marobe ny maire gadra zay marobe karaha tsy miasa ny mpanitsy azy sy ny sisa de zay sady ny sisy tsony angele tutelle zay indrindra Paolo Raoul Narivo fa contrôle postérieur nge no atao efa vitany ny acte n'zay vao contrôler na izy satria zay ny antsona hoe libre administration ohatrany zay loatra mifahalalako azy fa BDB ny be ny tanàna no manana hevitra hitondrana an'ilay commune ny ohatra de hoentinao amin'ny chef district de laviny daholo izy ty tsy mety aloha zany fa am'izao libre administration sisy azonao ho lavo na iny
fa velanao izy manao ny acte-ny de contrôle postérieur fotsiny no atao raha nisy erreur zany de maniement de deniers publics de sahirana izy satria mandalo ny contrôle administratif de mandalo le juridictionnel angeny grave be ny any amin'ny fitsarana fa ny fitsarana tsy titsenao zay le raha faharoa matity tsy mahafoy ny pouvoir central hanao le décentralisation effective tena olana zao namany voajanahary zany mpampianatra finance publique na zao tsy mahay manao hoe inona ny tatao-ketra alain'ny fanjakana foy be ny alain'ny faritany satria ny faritany mbola velona alain'ny faritra alain'ny commune tsy fantatra tsony hoe inona de misavoritaka ilay izy de tonga ndray koa ny teny vazaha hoe trop d'impôt tue l'impôt de misy mbola misy eto 4e technique administrative satria ny trois ny fantatsika raha tena mamaky boky sy ny mpampianatra de ao de centralisation déconcentration sy ny décentralisation e amintsika eto ny misy ny déconcentralisation zay sy anaty dictionnaire inona ny antony tokony ho fidina ny olona mitondra ny collectivité territoriale décentralisée ny atsika nomena ny gouverneur de manimba zavatra maro be zany satria sady nomena chef district sy ny préfet nomena nefa tokony ho fidina le raha iry amin'ny fandaniam-bola mpanjakana fikirakira-bola mpanjakana vao maika loza satria ny gouverneur zany ordonnateur fa tsisy organe délibérant tsisy ny conseil régional sy ninona hanome alalanazy hampandany le budget fa tonga de mandany fotsiny comme ça tsy atao hedivana amin'olona zany na alahelo toerana fa ny rariny sy ny hitsiny no tenenina mba hampandroso le firenena le gouverneur ane zany am'izao sady mandidy de omany kaziko sisy mpanaramaso izy de grave be zany misy tatanam-bola mpanjakana ahoana moa zany eritreritra atsika hoe tsisy assemblée nationale de ny gouvernement zany manao le projet de loi de finance de ordonnance de vita de tsisy tangatanana tsisy inona ninona de inona ny maha-démocratie an'izay de démocratie ampiasaina zay ka maro be lesoka misy avy aminay manao me akompay zay raha fa tena tsy azonay anoharana fa zay zavatra nyteneniko am'zay raha nytanterahina mandroso Madagasikara fa zay le misy ianao mo ara-politika mpanohana sa mpanohitra zay mbola averiko ao anatin'ny lalam-pandroana de n'olo-pirenena afaka manao politika fa za tsy manohana antoko tsy manohana olona fa manohana ny république zay ny zavatra ataoko zay ny latsahako indépendant zany latsaka teo de tenenina hoe miaraka amin'inona zao manenina indray le mpifidy tahaka zay le zay lahy ihany ny fidina izy iny olona madio fo fa tsy zay moa ny zava-misy fa zavatra hafa tohanana sy arovana ny mpitondra tsy am'le zavatra tsy mety fa zay ny antsona hoe république zay ny antsona hoe démocratie tsy le olona igny no tohanana fa zay kosa tsy anaiky hisy raha tsy mandrava de sanatriany vavaladiny lela zany firisanjatony amin'ny zavatra ataon'ny fitondrana am'izao ny ekeny polo de firy ny tsekeny polo ny tsekeko zao maro ny insécurité tsekeko tsekeko jiro tapakeo tsekeko rano tsy misy io fa le rano mbola discutable io satria changement climatique ny mahatonga ny rano tsy ampy de ny mpitondranareo mpitondrantsika tsy andriamanitra ka handratsakorana de mila mailomailo zany tsika rehefa ho avy be koa ny orana de mba tatazana ny rano fa tsy alefa mandeha any amin'ny ranomasina agny fotsiny de avy teo hitady rano ndray tsika mois d'octobre novembre 2025 sy tokony misy politique zay moa gouverner c'est prévoir tokony misy prévision mahakasika an'izay ny olana amitsika eto ngeka jirama zany société d'état société anonyme d'état zavatra anankiray manana ministère de tutelle roa ministère de l'énergie et ministère de l'eau sa raha orangay ny rano sy ny jiro de samy babiny azy eo de fantatra hoe makaiza le subvention de aizany le trou le goka zany avy aiza ny fanafitohinana de mitodika amin'ny sy maintsy ijeriny ty mantsy ny olon-dehibe sazio le mpiasan'ny jirama satria ny tenenina hoe hatram'izao le izy de fa nanaovana sotafatako tableau molimoly igny de am'valo hatram'izao de avy teo tapahinareo am'le tenenanareo tsy mahatapaka azy ny jiro satosy mitise olona ngele izy mandranitra olona le izy na manajoary de raha fa tenenina am'izao de inona aleo tsoriny marina hoe firy ny gazoalinareo ao de maharitra firy andro mangarahara de le solution tenenina misy hono zany tsy morory sy be molanga zany de rehefa hampiasa gazoaly any de maninona tsy harovana zany
fa izany manakana dia atsaharo ry Jiramany fanofana groupe ndao mividy groupe tsika rehefa mbola ampiasa groupe mandrakizay tsika fa tsy mieritreritra le mika vadika hanaovana panneau sy ny sisa raha tsy mieritreritra énergie nucléaire tsika dia leo mividy groupe fa ny volo anofana groupe mbola mahazo groupe betsaka raha vidina polo ty mo manahirana resaka aminy satria izy tena be resaka ary anana dolo fa hofaranana ny fotoany polo raha resaka hoany ona Paolo mitovy hevitra aminao ve ny syndicat zay tarihanao amin'izany resaka resahanao oui mitovy hevitra ary averiko eto foana ho an'ny syndicat hafa le corporatisme janony zavatra telo namanajoary amin'le syndicat hamaranako azy aleotsika dia miteny droit ny zotsika dia mba mitenena ihany koa devoir et obligation envers le pays, envers l'État, envers la population, envers soi-même. Satria raha tsara fitondran-tena atsika raha tsy lavalava-tanana makany any olona io olona efa mijaly ny délestage tsy ampirano mbola anao vasaka kolikoly dia mavesatra loatra ny mahazo ny vahoaka zay ny anaty fonay matoa reo ny fidy ahy sambany tamin'ny fifidianana premier tour de vita tsy misy deuxième tour foana mifidianana amina tamin'ny syndicat io dia fantany zareo zany hoe za sy anjely fa mba manana fitiavana tanindrazana mba afaka miaro namana amin'ny tsy mety fa zao diny dia baibay raha vao manao zavatra tsy mety dia fa miomana fa lasany miadrery agny fa kosa raha tsy diso ianao fa amin'ny asanao no anasazinanao saly am'le préfet ny Mazangany zao moa zao fa afaka madiodio mitolona zay tamin'iny tena nijoro hoe fantatra hoe tsy nanao ninina dia raisina fotony sambodokotra sy ny sisa dia zay mila mifanaja hajanareo lehibenay zahay dia zay manajanareo dia aza mieritreritra hoe nareo olombelona no arovana io fa ny institution de la république no arovana le fanjakana amin'ny ankapobeny dia anatin'izany ny vahoaka sy ny territoire fa nazanona sy zany kosa mba hajao ihany koa ny mpitondrasika zay nantsoina hoe solidarité nationale fa raha navelany vahoaka russe hihanjahanja ireo Vladimir Poutine io efa vita io fa nefa ry zareo ny guerre zany eny sady mamono olo misy maty fa maninona supporteny azy zay nantsoina hoe solidarité nationale na dia anatina problème président rajoela sy ny fitondrana am'izao eo ny délestage eo ny jiro eo ny insécurité ndaro angamba hirahihina foana hoe samy malagasy dia ty misy fahavalo ombonana dia ny délestage ny rano tsy misy ny insécurité sy ny sisany kidnapping zany fahavalo ombonana fa kosa ny présidentsika mety misy tsy fambiazany eo mety misy fahombiazany dia tokony ara-dalàna amin'ny foanatsika misaotra Paolo ianao ny sorana ananasa dia makasitraka ny teknisiana dia makasitraka ny vahoaka mijery raha nisy zavatra nanohana anareo ny teneniko dia ny teniko no ario fa ny vatako azarina satria mbola betsaka ny zavatra ataoko eto amin'ny firenena makasitraka tompolahy makatelina tompoko zay no atao hoe Paolo Raolonarivo filohan'ny syndicat national des administrateurs civils synad tapotra amin'ny fotoana fandraisan'ny tanana mba hitan'le caméra misaotra indrindra tompoko dahoara